Ivavakitsika voninahitra ho anao Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, misaotranao noho ny amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Raha ambara ny teninao amin'ny androany ity indray Jesosy dia ianao ny anendriny lehibe tompo dia ny fanahy-masonao mitarika mandrakariva amin'izay ao ambara rehetra. Ary ny fonay kosa izay iainao amin'izany teny izany dia ianao no ampangina ny tabataba rehetra ny tsy hainao ny teninao. Dia ianao mipitsika ao anatin'ny fonay hanambara mandrakariva ny fahasoavanao sy ny fitiavanao mba hitombonay indray amin'ny fahalalana tsaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Eny ary mampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny teny izay andraisantsika fampianarana androany dia izay fanvakiana tao anatin'ny perikopa teo mpanjaka voalohany sy ny jaona, mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo moa zany dia ny jaona toko fahadimy. Averiko vakiana kely vetivety ny jaona toko fahadimy jaona toko fahadimy averinao vakiana kely vetivety. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa afaka zany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary nisy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondro izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana dimy. Tao nandrin'ny mararomaro mijamba mandringa makila, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano, ka izay iray niroboka aloha. Rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amby telopolo taona, raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, dia ho sitrana va ianao. Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandeha. Ary niaraka tamin'izay dia sitrany rarelahy ka mitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Amen. Betesda. Dikany hoe Betesda amin'ny teny hebreo moa izy ilay izy dikany hoe Betesda amin'ny teny frantsay dia maison de la miséricorde. Raha dika zany amin'ny teny gasy dia hoe tranon'ny fandram-po. Zay ny dikany amin'ny teny gasy zany, tranon'ny fandram-po. Hijery kely an'ilay contexte tsika, io fotoana io mbola tsy tonga tamin'ny fotoanan'ny nahatanterahany Jesosy ny asa-pamonjeny. Tao anatin'ny fotoana ny roborobo tanteraka, ny fampianaran'ny fariseo, ny fampianaran'ny Torah zany, ny fampianarana momba ny lalàna. Tamin'ny fotoana io mbola niandron'ny Mesia ny zanak'Israely, ary tamin'ny fotoana io tsy nanaiky ny zanak'Israely fa Jesosy Kristy no ilay Mesia. Zany hoe mbola tao anatin'ny lalàna tanteraka izany ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io. Raha mazava amintsika izay dia tokony ho azontsika hoe zay no natokan'Andriamanitra nametraka, anisan'ireo nametraka an'ilay Betesda. Le Betesda dia toerana fanasitranana ny marary. Zany hoe rehefa mandalo ny famindrampon'Andriamanitra, misy teny hoe ary ozy izy le marary hoe ary misy anjely ozy izy, fa misy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano. Iresaka kely tsika aloha hoe inona ny asan'ny anjely, inona ny atao hoe anjely. Amin'ny teny frantsay ny anjely dia messager ny tena dikany. Inona dikan'izany messager zany? Mpitondra hafatra, mpitondra teny. Zany hoe rehefa mandalo zany ny anjely dia inona ny ataony? Mitondra an'ilay teny. Dia misy sary aseho an-tenin'Andriamanitra hoe ahetsy n'ilay rano. Rano tandindon'inona? Fanadiovana. Tandindon'ilay teny manadio. Ozy Jesosy hoe efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nomeko anareo. Ny teniko dia manasitrana. Na dia efa ny teniko mba anasitrana azy.
ny teny kosa izy de fa aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zany hoe le anjely zany mpitondra ny teny, ary zay ny imazina seho an'Andriamanitra teo hoe rehefa mandalo zany le anjely indraindray dia mitondra inona, mitondra teny fanasitranana. De zay le sary teo zany hoe mandalo le anjely, de raha vao mihetsika le rano de nandalo zany le anjely de miazakazaka daholo le marary. Zany hoe misy tandindona ezaka ao anatin'le izy. Azotsika tsara, zay tonga voalohany eo am'le rano mihetsika ny sitrana, tsisy resaka fahasoavana ao. Zay tonga voalohany sitrana, raha vao mihetsika le rano, de raha iso sary an-tsaina fa ty marary ty 20 taona ny teo. Zany hoe tsy haiko hoe nihetsiky impiry zany le rano, fa tsy tafiditra tao izy, tsy nety tonga teo izy, fa lasan'olona le alohany foana lay fanasitranana. Zay ny tao ambanin'lay lalàna, zay tonga aloha. Ary zay ny zavatra tenenina hoe, zay ny zavatra tenenina hoe manino tsy ty ilaina raha ozy izy namaly hoe raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona ozy izy androboka, zany hoe tsisy olona hibata anazy hitondra anazy faran'zay aingany eny. Nefa raha mandeha ozy izy de misy olo-kafa misosoka ozy izy eo alohako. Zany hoe rehefa mihetsika indray mandeha zany le rano, tsisy olona be deabe sitrany, fa zay olona anankiray zay tonga voaloha eo ihany. So ihany fa tsy zany ny fahasoavana. Raha zany ny iainantsika problème be, hoe vao mihetsika, zay mihetsika de iny ihany de hiazakazahana, de rehefa tsy tratra ianao de miandro ny manaraka indray 80 taona ianao mianahany eo, tsy mety sitrana. Fa izao ry havana, raha antsiko titry ty tenin'Andriamanitra ty fampianarana zavaiko ty de ny finoana sy ny ao anatin'ny tontolo tsy hita maso. Fa izao ny zavatra mitranga, ilay mpaniraka ny anjely ny tonga teo tamin'io andro io. Lay mpaniraka ny anjely no nanatrika azy teo tamin'io andro io. Lay teny tonga nofo, lay teny manasitrana no teo anoloany tamin'io andro io. Zany hoe tsy nila niandry anjely izy zany, tsy nila niandry anjely izy, tsy nila niandry ny lahatra izy, tsy nila nisisika izy, fa lay teny mihitsy lay mpaniraka ny anjely no indro nanatona azy. 80 taona izy niandry an'le anjely, fa tamin'ity indray mitoraky ty lay mpaniraka anjely mihitsy no teo anoloany. De ozy izy lay teny tonga nofo, ozy izy lay Andriamanitra tonga olombelona nanontany anazy, teo sitrana va ianao? Ohatran'ny hoe mila voatsiary zany Jesosy. 80 taona io olona io mipetraka eo miandry fanasitrana, fa mbola ozy izy Jesosy hoe teo sitrana va ianao? De ozy izy le anankiray koa tsy namaly tsotra, satria ny problemany tsy fantany hoe iza ny teo anoloany. Tsy azo ny atsaina hoe aika le Andriamanitra ny teo anoloany. Raha ohatra ka fantany fa le Andriamanitra ny teo anoloany de niteny fotsiny izy ohatran'le anankiray tany, le anankiray sadika izy le anankiray le niteny hoe mino aho ozy izy ianao ny zanak'Andriamanitra, tonga de sitrany izy. Zay manatrika anao zao no izy ozy izy. Fa tamin'ity tsy niteny an'izay Jesosy, fa ozy hoe teo sitrana va ianao? De ty tsy nahalala, de mbola nitantara ny problème ny teo izy aloha. Za ozy izy efa 80 taona ny teto, raha vao etsehany io de raha vao mihetsika de efa misy olona mandeha anoloako, mbola problème no nitantarainy, mbola problème no nitantarainy. De ozy izy Jesosy tsy nenao Jesosy koa ny problème, fa ozy izy Jesosy hoe mitsangana tonga le teny, de ny teny ilay teny, ny teny ilay teny, ny teny le Andriamanitra mitsangana ento ny fandrinao ka mandeha. Rehefa niteny an'izay izy, niaraka tamin'izay ozy izy de sitrana le lehilahy. Jereo va izy tsy nanontany anazy hoe mino ve ianao fa ho sitrana, fa nibaiko izy hoe mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay ozy izy de sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, de lasa nandeha lay teny nanakany, lay teny nanasitrana
no nanatona azy. Tsy izy lay nitady fanasitranana valo amby 30 taona izy tsy nahita fanasitranana, fa rehefa le mpanasitrana kosa am'izay, lay fanasitranana plutôt fa tsy mpanasitrana, lay fanasitranana mihitsy, lay fahasalamana, lay Andriamanitra fahasalamana, lay Andriamanitra tsy misy aretina ao aminy, rehefa iny nanatrika azy de niteny fotsiny lay Andriamanitra, tsangana bata mifandrinao. Jesosy tsy niteny kory hoe sitrany ianao, fa tonga de mitsangana ozy izy, mitsangana. Dikan'izany ry havana, dikan'izany de zao, le teo Betesda misy formule ataon'olombelona, misy formule andrasan'ny olombelona ao anatin'ny famonjena, misy formule andrasan'ny olombelona zany anasitrana azy hoe mila manao zao de mila mihetsikitsy a de miazakazaka maketsy a de mifanisika eo a de zay tonga aloha misitra zavatra atao zay. Fa ny nahasitrana azy tsy ny zavatra nataony, fa ny zavatra nataon'lay Andriamanitra zay nanatona azy, zavatra ataon'lay Andriamanitra zay nanatona azy. Ilay Andriamanitra tompony fahefana rehetra, lay mpaniraka an'lay anjely no tonga de ho aminy. Ny finoana ry havana, ivadika iresaka momba ny Elia. Io tantarany Elia io a, efa vitany avy teo Karmela. De rehefa vitany avy teo Karmela, tao anatin'ny haintany nisy an'io tantara io, raha mamakytsika, tao anatin'ny haintany tsisy orana, tsisy na inona na inona. De rehefa vita zay a, de rehefa mamaky am'izay tsika, de lasa ozy izy Elia nivavaka, nandoaka nivavaka izy ozy izy, de nataony teo anelanelan'ny lohaliny ny lohany. Raha isoratsainy zany paoziny Elia zany, zany endrika Elia zany a, zany hoe mioaka zany, miankohaka zany Elia. De ozy izy Elia mantsy an'le zatoviny hoe antana ozy izy, zao ozy izy, inona no mitrangy, de ozy izy le zatoviny tsy mbola misy nenenina, satria ao amin'ny finoany Elia de Andriamanitra efa nanao promesse taminy fa ho avy ny orana, ary ny promessen'Andriamanitra tsy maintsy tanterahany. Ao amin'ny finoany Elia, ny zavatra hitany Elia de orana avy ao amin'ny finoana, ao amin'ny tontolo ara-panahy. Iretsy olona rehetrarehetra etsy haintany no hitany, na le zatovolahy raha tsy nahita nenenina, de mahita tsara itsika eo amin'ny teny frantsay izy mazava be hoe Elie 17 fois ozy izy retourne. Zany hoe ny rahany Elie mipito zany izy hoe mandehany. Mariky ninona nisa fito? Mariky ny fitsaharana. Rehefa tonga teo amin'ny fitsaharana, dia ozy izy le zatovo hoe misy rahona kely tahaka ny tanan'ila ozy izy, misy rahona kely tahaka ny tanan'ila. Vao nahaino an'izay Elia, de ozy izy tena nampiantso anazy, teneny ahaba ozy izy, asaovy mandeha izy sao de sakanany ranon'orana, mbola tsisy orana ao anaty haintany, mbola tsy misy orana. Fa rehefa nahita an'le rahona kely Elia, de fantany fa anatanteraka ny promesiny Andriamanitra. Ny masom-panahin'ny olona ao anatin'ny finoana de mahita ny promessin'Andriamanitra fa tsy mahita ny tontolo hita maso. Tadidio zany. Ny masontsika olombelona de mahita ny tontolo hita maso, ny saintsika olombelona de mamaritra ny tontolo hita maso, fa ny finoana de mahita lay promessin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo tsy hita maso, zay efa tanteraka sahady. Zany tena finoana. Indraindray tsika mety misy zavatra tsy miova eo amin'ny tontolo hita maso, ary io no tena problème. Misy zavatra tsy miova. Rehefa mamaky tsika, mampime be ty mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ty, fa rehefa mivadika ao ambadika ao tsika, mivadika ao ambadika ao a, voalohany aloha resina avy namono ny mpaminany ny baly ery ambony ery zany, rehefa any an-trano de mampirisika hoe avy ere mivakiny io, mahafinaritra be mamaky an'io tantara io. Resa ny mpaminany ny baly de mivonoana daholo le mpaminany ny baly,
de rehefa aveo a de nandoalika mivavaka ely zay le chronologie zany nandoalika mivavaka ely de niny de latsaka ny orana de ao amin'ny ao ambadika am'izay a ao ambadika am'izay a ao ampanjaka toko fahasivy ambe folo a naso le vetivety hoe mpanjaka toko fahasivy ambe mpanjaka voalohany toko fahasivy ambe folo ndao le jerentsika mpanjaka voalohany toko fahasivy ambe folo ny tantaran'izy Jezebela ndray mpanjaka voalohany a toko fahasivy ambe folo izy ny mpanjaka voalohany a toko fahasivy ambe folo ao ambadika ao nanao fahagagany indroa nahita fahagagany indroa Elia ny mpaminany ny afo ny latsaka avy any an-danitra aloha de rehefa aveo ny ranon'orana ny latsaka samy témoin zay zany Elia nahita an'izay rehetra zay de ao ambadika am'izay de nolazainy aba tamin'ny Jezebely zay rehetra nataony Elia ozy izy de namino ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra ary Jezebela nanirakolona tany amin'ny Elia na hoe ataondreo Andriamanitra amiko ane zany eny mihoatra n'izany azy raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray am'ireny ny ainao raha maraina toy izao zany hoe hitanao kely ny tsy maintsy maty penao rapitso apeprezay dikany ary raha nahita zany izy Elio de niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy de nakany Berisheba zay anjolo ary ny zatovo najanony tao najanony hatraminy namany tao fa izy kosa nandeha lalana andray andro tany enefitra ary tonga ka mipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray de nangataka ho faty izy ka nanao hoe okizay alao ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny raza koa mba raha soratsaina zany zavatra zany androany ianao ampisehon'Andriamanitra vagaka ampisehon'Andriamanitra ny heriny raha pitso ianao maheno teny mampatahotra de tonga de nanao depression de hoe vonoho faty azonareo le herin'ny teny zany hoe le zavatra mahagaga zany aloha tsy mampiorina finoana satria raha ny tokony hoe sy tokony raha ny logika de tokony ozy izy Elia hoe non voamaly kosa nge nisy afony latsaka avy any an-danitra ny Andriamanitra mandatsaka afo ny Andriamanitra nandefa orana inona ny problème ako am'izay teneninao fa ovonaonao ary nao fatinao arany a za matokony Andriamanitra fa tonga izy de natahotra de nanao depression zay tsika olombelo zay tsika olombelo zay ny fahatra sy mifikitra amin'ny tontolo hita maso mampatahotra io tena manetsika atsika hitanareo am'izay fa sa afaka manetsika ny tahotra raha mamaky an'io teny io zany tsika natahotra izy de inona zavatra natao lasa izy nandeha tongotra ray andro vomaly lefa izy no nety ny fanahin'Andriamanitra raha izy saratsaina hoe niala vao Karmely tsy haiko firy kilometra moa zany niala vao Karmely izy ary niazakazaka ozy izy teo anoloany nety ny fanahin'Andriamanitra izy de niazakazaka teo anoloana ny aba mandra-pahatonga tany Jezirely zay le vakitsika tao amin'ny ery amin'ny farany ambany indrindra miazakazaka eo anoloan'ny soavaly tsy haiko hoe ainininy zany azonareo an-tsaina ve zany hoe niazakazaka izy teo anoloany aba nety ny fanahin'Andriamanitra fa ny apitsondray izy niazakazaka nety ny herin'ny tenany nandritry ny ray andro tontolo tany enefitra natosiky ny tahotra herin'Andriamanitra sy herin'ny tena atosiky ny tahotra azoka misy différence be mihitsy reo misy différence be mihitsy reo fa n'izay koa le herin'ny tena de ho sitrana sy la herin'Andriamanitra manasitrana teo Betesda zavatra samihafa le olona teo sitrana valo amby telopolo taona izy teo fa rehefa tonga Andriamanitra mpanasitrana tsisy ray segondra ndray mipimaso de sitrana ravana anisan'ny problématika ngeza be ao anatin'ny fiainantsika kristianina dia io fieritreretantsika fa manana heritsika afaka miovitsika afaka manao an'izao tsika afaka manao an'izao tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra maova ny sorany va ozy izy ny Etiopiana
maniovaniodiny va ozy izy ny leoparda. Raha mavita an'izany izy ozy izy a de afaka manao tsara ihany ozy izy nareo zay efa zatra mpanao ratsy hatram'izay. Tsy afaka manova tena isika. Ny fotoana tatoato mivanginy fananany tompo anazava mazava amin'ny olona ny antsoina hoe dépravation totale moa izy ny théologie, dépravation totale. Zany hoe fahasimbantsika olombelona n'inona moa zany ilazako an'izany? Ny fahalovana ao anatintsika olombelona. Tadidio fa ny ota tsy vitany hoe nahavery antsika fotsiny, fa nahatonga atsika ho potika tanteraka ny momba antsika rehetra. Ary zay nahatonga ny Paoly ny teny milalina be mihitsy ny zavatra tenenin'ny Paoly iny hoe za kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Romanina toko fahafito. Andao jerentsika mihitsy aloha. Romanina toko fahafito. Important be ny zavatra ny tenenin'ny Paoly iny hoe za kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Romanina toko fahafito. Andiny faefatra amby folo. Romanina toko fahafito andiny faefatra amby folo. Fa fantatsika ozy izy Paoly a. Romanina toko fahafito andiny faefatra amby folo. Fa fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna. Zany hoe tsy vitatsika ranofo zany io, fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Tsy haiko razonareo ny profondeur zany. Andevon'ny ota. Ary eo mihitsy le problème tsy hoe manota, fa andevon'ny ota. Zany hoe le itsika olombelona mihitsy zany zay tena dikele dépravation, tsy hoe itsika olombelona mihitsy no incapable de faire le bien, tsy afaka manao ny tsara. Ary io ny tena fond ny problème-ny humanité. Io tsy voazava, io tsy hazavainy vitsy zany manazava an'izy io hoe itsika olombelona nge ny fiainana kristianina nge re olona tsy hoe itsika ratsy de novain'Andriamanitra ho tsara e. Tsy zany ny fiainana kristianina. Ny faharatsitsika foana, fanombohan'ilay faharatsitsika. Ary miseho eo amintsika ny vokatry ny fanahy fa tsy vokatritsika. Somary lalindalina le zavatra zavaiko. Satria zay mihitsy ny tena fond le problème. Itsika miezaka ho tsara, de ny problème ary zay mihitsy ny problème rehefa avy eo amin'ny olona. Satria zao ao anatiny ao fatany faharatsiny, ao anaty fotsika io fantatsika faharatsitsika, ao anatsika fantatsika mizatra mamatotra atsika. Fa satria le fomba mpivavahana lasa manosika atsika mba hiatsara velatsika, de lasa miezaka tsika mba ho tsara. Andriamanitra tsy mitaky atsika hiezaka mba ho tsara, fa Andriamanitra mampiverina atsika amin'ny asa-pamonjeny hoe voaombo ilay nofo namidy ho andevon'ny ota. Ary Kristy no velona ao anatinao. Ny fahatsarany Kristy no miseho amintsika, fa tsy hoe itsika ny lasa tsara de mampiseho fahatsarana. Tsy zany. Diso be mihitsy zany. Ary zay nefa ny fond ny problème ny kristianisme rehetra mihitsy a. Lasa hoe ny olona no miezaka ho lasa ho tsara. Tsika tsy asan'ny nofo daholo zany rehetrarehetra zany. Ny asan'ny nofo mizara anankiroa. Ny asan'ny nofo voalohany a, le vokatry le ota mihitsiny zany, lay faharatsiana rehetra miseho. Fa asan'ny nofo anankiray tena ngeza be koa, de tsika miezaka haka ny toeran'Andriamanitra, ka miezaka manakona ny faharatsitsika amin'ny alalan'ny ezaky ny herin'ny tenatsika. Fa ny problème ny fahotana de ny réglen'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana mila tadiditsika foana zay. Ny problème ny fahotana tsy itsika no miregle problème fahotana, fa ny problème fahotana de ny réglen'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Voaombo zany tsika, de mametra-panontaniana tsika hoe voaombo tsika de voaombo ahoana, voaombo azy zany de ahoana, de miverina am'le finoana. Zay inonao no miseho amin'ny fiainanao, zay ekenao fa marina.
rehefa manaiky ianao fa marina ny ten'andriamanitra fa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana de miseho aminao ny mahavoombo anao tokoa tsy miova. Ary ankehitriny a zany misy fotoana taloha many sambyanta hoe nyratra anaty a Jesosy Kristy no manasitritra na ratra anaty au fait tsy tena zay loatra le moa tokony ho ampiasaina, misy mariny zay fa ny tena marina de izao Jesosy Kristy no mampiseho ny fanasitranany eo anatrihan'ny aretina tsy mety sitrana ao anatintsika. Hitanareo ohatran'ny maninony tsika no ao anatin'ny fotsika eo ndraindray tsika mbola misy felonana, misy fitseretana, misy kristianina le resaka eo misy fitseretana, misy felonana, misy alahelo, misy fampezerana, misy lolopo, misy otropo de mametram-panontaniana tsika hoe fa maninona no ohatran'izany, fa maninona, inona ny problème? De amaly atsika androany tsy misy problème, zay mihitsy ianao tsy misy problème, zay mihitsy tsika, zay le faratsiana mandoka manimba tsika. Fa rehefa mandray ny fitiavan'Andriamanitra tsika de ny fitiavan'Andriamanitra iny manome vokatra ny fanahy fitiavana de iny ny manombo n'le faharatsitsika ary mampiseho ny fahatsarany. Ohatran'izany fa maninona ny tsy capable mamela heloka? Oui, tsy capable ianao mamela heloka. Zany lehilahy variana mandeha nahitako an'izy mantsy rehefa mitondra tomobile eo no tena ahitako ny faharatsian'ny fon'ny olona atramiko mitondra tomobile de mieritreritra zao azy za kosa manana ny rariny zany prioritaire maninona ny atao ohatran'iny de mitrotra de rehefa avy eo mampatsiahy amin'ny fanahy de mea avy eo fona Jesosy fa zay mihitsy zay mihitsy de miseho am'izay le fahatsaran'Andriamanitra, miseho am'izay rehefa avy eo ny fahatsaran'Andriamanitra. Raha tsy miaiky ny faharatsitsika de tsy miseho ny fahatsaran'Andriamanitra eo amintsika. Ary io tena processusna fiainana mandrapahafaty. Ohatr'izany koa ny aretina ranofo. Zay nge mahatonga hoe maninony tsika no maharary ny aretina le raha ny tena marina vokatry ny io te. Tsisy aretina ny ao amin'Andriamanitra e. Vokatry ny fahotana, le fahotana ny aretina, vokatry ny fahotana, vokatry ny fiasan-tsaina, vokatry ny adi-tsaina, vokatry ny fandehanana amin'ny herin'ny tena, vokatry ny fatokisa-tena, vokatry ny fireglena an'ity problème rehetrarehetra ty mieritreritsika hoe tsika n'Andriamanitra de tsika miregle an'ity de iry de marary tsika avy eo. Normal, zay tsika. Ary zay zavatra zay mila ekena. Ary ny olona raha tsy tonga eo amin'ny point hoe tsy vitako tsony Andriamanitra eo fa matoky anao. Fa diso koa ny fieritreretana hoe satria manana an'Andriamanitra de vitako foana io, mbola herin'ny tena koa zany. Fa mila miaiky mihitsy, zay nge le tena dikany raha miaiky ny fahotantsika e. Tsy vitako, tapitra. Indriso sisy Paoly olo mahantra. Zay nge raha misy écriture profonde indrindra zay nisoratan'i Paoly de Romanina 6-7-8 ao ny secret-ny humanité ray manontolo mihitsy sy ny asan'Andriamanitra. Io révélé tamin'i Paoly le izy. Io ny baziny le tenenay le fahalovany. Io normal ohatran'ny Eli zany olona mampiasain'Andriamanitra entrana be fa rehefa avy eo mahavita amin'ny teny avelao aho ho faty satria na hoe mandeha amin'ny herin'ny tenako, mandeha amin'ny herin'ny tena, rehefa nandeha amin'ny herin'ny tena de kivy. Maninona ny zavatra anankiray tsy zaka atsika, misy fotoana misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika tsy zakako te Andriamanitra maninona ny ohatran'izao no mitranga, maninona ohatran'izao no mitranga. De ao anatin'le zavatra teneninao iny ihany ny valiteny, tsy zaka n'iza, tsy zakako. Fa maninona ny tsy zakanao? Satria ianao no miezaka miregle azy. Ezahanao reglena le izy. Fa rehefa manaiky am'izay ianao hoe tsy vitako, fa tsy hoe tsy zakako, tsy mitovy mantsy zany. Rehefa miaiky am'izay tsika hoe tsy vitako hoe resy aho
de manomboka eo hitatsika zany herin'andriamanitra zany hitatsika zany puissance n'andriamanitra zany puissance ny herin'andriamanitra zany adio reavany ho atsika rehefa mitory azo atorina amin'ny olona ny zavatra tokony atao na tsy maintsy atao satria raha iteny amin'ny olona tsika hoe zao no tsy maintsy atao zao no tokony atao de inona ny problème hitranga izy no andeha herin'ny tena andriamanitra tompoko tsy diso be mihitsy zany fiaviana andriamanitra tsy manampy atsika fa andriamanitra mampiseho ny souveraineté mampiseho ny fiandrianany amin'ny fiainatsika tsy hoe manampy izy nandray man tsy diso be koa ny fieritreretantsika hoe andriamanitra manampy ana de io ngamba mahatonga an'izao tontolo zay miteny andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy zavatra faran'izay diso zany andriamanitra manombo atsika teo amin'ny azo fijaliana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ary mampiseho ny fahavelomany ao amin'ny alalatsika zay ny ataon'andriamanitra andriamanitra zany zay le hoe raha sady tsy mangatsika ianao tsy mafana ianao de aloha mavavaka ianao zay satria afangarongarotsika eo ny herin'ny tenatsika sy ny herin'andriamanitra afangarongarotsika eo de rehefa afangarongarotsika io de zay le matimaty zay nge le tena dikan'le matimaty zay le tena dikan'le matimaty fa ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra io mantsy ny tena tsy azon'ny olona mihitsy ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra marina hoe tena scandaleux zany hoe tena tsy azony saina tsaina ohatrany ao zany fahasoavan'andriamanitra fa ny herin'ny fahasoavan'andriamanitra koa tena mampiseho ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika manombo ny momba atsika rehetra manombo momba atsika rehetrarehetra misy zavatra mety mbola tsy ho voaombo eny foana normal zany mbola averiko ndray lasa ohatrany lizy mantsy lasa eo mihitsy ny problème satria lasa itsika no mason'ny olona no important amitsika noho ny herin'andriamanitra sy ny mason'andriamanitra satria tsika zay le hoe raha mila sitraka aman'olona aozy izy de tsy mbola mpanompony Kristy matahotritsika amin'ny hoe sao de ozy izy ny olona hoe sao de zao sao de ny olona sao de ahoana fijeren'ny olona sao de ahoana ny olona sao de ahoana ny olona zay ny lasa problème ny kristianisme ankehitriny fa rehefa tena azotsika am'izay hoe aitsika samy ratsy rehefa tonga am'izay état zay ny olona de rehefa mahita ny faharatsianao de tsy mitsara anao satria fantatro ny faharatsiako fa normal tsara zany nareo rehefa tonga lasa fitiavana ny olona rehetra manangana am'izay ny atao manangana anao no atao tsy mitsara tsy manino tsy mitsara tsy manamely satria iza moa ny tsarako zako nge raha tsy mitovitsika mitovy antsika efa exemple nataoko foana ny sasany mety miseho be ny sasany ao-po samy manany azy ary io problème io ny tena fo problème tadidio fa Jesosy tsy nanana problème tampanota tampamorehitra tamvevatsanky tsy nanana problème tam'zany Jesosy fa nanana problème izy tamin'ny fariseo nanana problème jereo nge zavatra tena Jesosy amin'ny fariseo izy hoe nareo izy izy be tsara velatsy tahaka ny fasana fotsy nareo izy izy ny olona ozy izy tsy avelanareo miditra nefa nareo koa tsy miditra ino ny tena ozy tena grave ny zavatra tena any Jesosy zany atelinareo ny rameva ozy izy de tapavanonareo ny moka itonio zany zavatra tena any Jesosy zany ohatrany izy any abeany rameva atelinareo ozy izy ny rameva fa le moka kely tatavanonareo enzana be zany zavatra tena any Jesosy zany fa raha tena voakasika zany tsika raha azosika saratsaina zany ohatrany ao zany profondeur ny hypocrisie humaine ny alala ny fiatsaram-belatsia-tsika olombelona satria io ny tena vokatry ny ota voalohany lasa be tsara velatsitsika zay nge nataony Adama sy Eva lasa izy nanao akanjo ravina viavy ny tsara velatsitsy eo natrehan'Andriamanitra hoe miborida na de tsy ny haiko fotsiny teo natrehan'Andriamanitra hoe eny tompoko miborida zahay fa tafio fa lasa nandeha namorona akanjo ravina viavy Andriamanitra aveo voafitako amin'ny akanjo ravina viavy Andriamanitra malala fa miboridany ianao fa ianao mamitaka an'Andriamanitra amin'ny akanjo ravina viavy
ary zay zavatra zay a zay niverenako ao anatin'le izy hoe miorena tsara eo am'le asa-pamonjeny Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo. Ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de mampiorina atsika satria ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy namela ny helokotsika aloha, zany hoe namerina atsika ao anaty fitsarana, ao anaty fihavanana amin'Andriamanitra, lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, namerina atsika, nanombo ny nofotsika, voaombontsika miaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa avy eo nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra, nitondra ny aretina, ny ozona to nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo zany rehetrarehetra zany. Ny ozona tokana tsy nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de ny ozona vokatry ny herin'ny tenatsika. Hitanareo le raha avy avy tsy namoa. Nandalo teo ozy izy Jesosy de le avy avy ozy izy, ary zao tena mahavarina amin'iny tsy tadidiko na Jaona firy zay na firy, ozy izy hoe tsy fotoam-piotazany avy avy ozy izy tamin'io fotoana io, fa nandalo teo Jesosy de nitady vo, filambotsy ary anie zany, mitady mangy ianao nefa volana juin, zay zany le kanitranga. De raha mijery amin'ny mason'olombelona zany de hoe mila voatsiary Jesosy, fa nisy zavatra ngeza be nampianarin' Jesosy tao anatin'le izy, nitady vozy izy, fotoana tsy fotoana fiotazana tamin'io fotoana, fa nitady vo izy. Ary rehefa tsy nahita vo izy, noana izy ozy izy de tsy nahita vo izy, de nozonona ozy izy lay avy avy. Miverina teo izy ny apitso, efa nanomboka nalazo le avy avy. Taisitsika ny nahita avy avy voalohany, tao Edena, tao Edena, lay avy avy lay ravina avy avy le nanakona ny Adama sy Eva, herin'ny tena le nanakona ny Adama sy Eva ny fitanjahany. Zany hoe le avy avy zany, le zavatra nataony Adama sy Eva zany tsy mamoa, ary tsisy zavatra azony Jesosy hoanina, tsisy vo azon'Andriamanitra raisina ao anatin'le izy. Ny teniko ny tena fihinana ozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany ivelomany olona fa ny teny rehetra mivoaka ny favan'Andriamanitra, ny aniko de manao ny sitrapony. Zany hoe le ravina avy avy tsy namoa de nozoniny Jesosy, ary iny tsy netiny teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ravina avy avy rehetra zany de mbola voaozina, zany hoe tout ce qui est formana fietsaram-belantsika tsika, tout ce qui est formana ezaky ny herin'ny tenatsika mba hanakona atsika ny faratsitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faratsiana tompo tsy hafenina eo anatrehan'Andriamanitra fa ekena eo anatrehan'Andriamanitra. Différent be zany, ekena. Ary tsy le zavatra atao, tsy le zay nge tena fibebahany. Au fait ny tena fond problème ndraindray zavatra ataotsika ny fonatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Oui, mariny zany. Fa ny tena tokony fonantsika eo anatrehan'Andriamanitra de tena le faratsika, le hotafototra mihitsy, lay tsika tafasaraka amin'Andriamanitra ka mandeha. Au fait nge ny zavatra rehetrarehetra ambiny nge vokatry le fisarahantsika amin'Andriamanitra de vokatry ny fatokisa-tenatsika. Le reste manaraka fotsiny nge. Fa zay tena fond problème itsika tafasaraka amin'Andriamanitra ka lasa Andriamanitra. Lasa Andriamanitra. De rehefa lasa Andriamanitra tika de mety tsara velatriko, Andriamanitra zany nge tokony ho tsara. Ianao Andriamanitra donc zany mila mety tsara velatry mba ho hitan'ny olona fa tsara. Ary eo ny problème. Ny fahalemeko ozy izy Paolinao, fahatanjahana. Mila hiaina tsika, mila inotsika, mila manosika tsika zany zavatra zany. Farany. Ty zavatra hafa nentsiny fa manerina foko de toko ampitaina ihany, fa mafifoazana tsika. Nandray misy kevitra be de be ao anatintsika, nandray tsika mieritreritra fa ny devoly dia omniprésent. Ahoana zany ilazana zany amin'ny teny gasy? Devoly de eo foana. Naiza naiza de mahita devolitsika. Tsy marina koa zany. Raha omniprésent devoly, de tsy haiko zay zavatra mahazo antsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Job. Any amin'ny Job izy mazava ny teniny. Ozy izy Andriamanitra, taiza ianao Satana. De ahoana ozy izy? Nandehandeha teny aho ozy izy ny zaza. Efa nahita ny Job ave ianao. De ohatran'izany koa rehefa niteny tamin'ny apôtre izy de ozy, rehefa niteny ny apôtre izy hoe fa ny devoly fahavalonareo izy mandeha mierina
tahaka ny liona mitady zay ara-tany zany hoe tsy eo amin'ny présent ny devoly alao anatin'ny saitsika mihitsy zany hoe ny devoly dia eo foany tsy eo foany zany ny devoly tsy sen'zany mila azotsika zany fa lasa mahita devoly isaky mihetsikatsika zany de isaky ny any de misy devoly de ay misy devoly de misy devoly de tsy sen'zany ny devoly mandalo ty fotsiny a zala mpanao ézoterika malala tsara an'ity na ny amin'ny internet anareo raha mijery anazy de mahita an'izy misy an'le atsondralay hoe invocation na 72 ange zala any amin'ny satanisme zany manao application am'izy io fait izy tsy ange loatra fa le ange déchu zany hoe le anjely navarina de zay mihitsy ny fomba fiasany misy tableau zay na any amin'ny internet izy accessible hita de misy anarany daholo ireo devoly rehetrarehetra zao misy anarany zany misy azaziel tsy haiko izany ny anarany misy 27 izy de ny anankiray rattaché amina ohatra hoe hitady fahasalamana ianao de misy efa misy anarany zany mila de misy anarana daholo izy 27 de misy ora fandalovany de zalahy efa malala hoe amin'ny efa misy ora mihitsy apetraky zalahy io amin'izao ora am'izao ora am'izao ora de zalahy jereo a tsy haiko nareo izy efa nanompo sampy zany taloha ny tany am'doany fa rehefa tonga eny am'doany tsy maintsy miantso fanahy aloha miantso misy antony matory zalahy rehefa manetsika tromby izy de miantso izy aloha fa tsy hoe tonga de eo de iny kitotaha tonga de iny le tsisy en'zany antsony aloha ho avy ho tonga de andrasany iny oriny de tsy maintsy amin'iny oriny izy ny tonga de zay vao de misy fombafomba ataony io samy manana fombafomba zany ary ny tena gravy am'le izy mitovy amin'ny rituel any anatin'ny fanekena taloha zany hoe mangalatahaka zany izy mangalatahaka izy de alainy iny fomba iny a de iny de rehefa aveo anao voafitaka de ny tiako aviana ny tena tiako tenenina ao anatin'le izy de zao tsy eny am'izay toerana eritreretitsika fa misy devoly ny tena misy devoly fa matetika eo amin'ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra koa no misy devoly rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra ozy izy eo koa satana ndraindray tsika mieritreritry eny am'doany ny tena eny angamba de tena devoly fotsiny na mandalindalo izy eny matoa izy na eny ary izy atsona zay vao tonga zany hoe tsy eo izy tsy mipetraka eo izy zany hafa ny olona possédé a tsy mitovy zay hoe olona possédé tena ao anaty na ny olona possédé ary hitatsika ihany fa rehefa roany izy de lasa aloha izy de raha aveo ndray izy miverina ohatran'izay tiako aviana ao anatin'le izy de zao ndraindray tsika manome fitoerana tsy tokony hisy ny devoly devoly zany tompoko efa resiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mamerina n'izay foana devoly efa resy teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe ny tena problème tsy ny devoly tsony ny problème fa itsika ny manome fitoerana ho an'ny devoly inona ny fanomezantsika fitoerana ho an'ny devoly tiako mila zavatra azo tsika ty tadio fa itsika tsy fantatry ny devoly ao anatin'ny saitsika ndraindraitsika zany mieritreritra hoe mieritreritra zavatra na manao zao de fantatry ny devoly ao anatin'ny saiko tsy haiko hoe ohatrany ao mahazo atsika raha zany ny devoly ohatrany Andriamanitra ange zany Andriamanitra mimpandinika vosiny fo fa tsy ny devoly zany tsy mahalala ny ao an-tsainao ary protection napetraka Andriamanitra ao atsika zany par contre kosa ny devoly mahafantatra ny fihetseponao et là c'est dangereux tsy hoe fatany ao anaty fonao fa fatany ianao rehefa matahotra fatany ianao rehefa malahelo fatany ianao rehefa fatany ianao rehefa misy fialonana fatany ianao rehefa misy fitseritana tsotra ny antony itsika na samby olombelona arany raha ohatra misy zavatra migene ana aminao ohatra na tezitra aminao a de tsy miteny a fantatrao hoe tezitra sy fantatrao fantatry raha mifanatrika ohatran'izao tsika de eny hoe misy zavatra fa tsy normal zany
olona mifanatrika amiko zany tonga de enao hoe loro be le atmosfera azonareo enao be zany hoe misy problème amiko ty olo ty tonga de fantatrao ka enao olombelona reny malala an'zany de izy nefa zay le hoe ny devoly merina mandehandeha merina ozy izy mitady zay araka ny devoly rehefa manomboka mahita émotion mandalo izy zany ka mahita n'ireny émotion antsika reny alahelo fa de zay reny soatran'zany de reny no manokatra varavarana ho azy manararoatra izy zavatsara amitsika ary zay mahadangereux ny hoe raha malahelo ianao normal ianao raha malahelo normal ianao raha tezitra fa zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tezera fa aza manota aza atao tratry ny andron'ny lekitra ny fahatezeranareo iny tsy de ndikan'iny tsy de hoe loatra hoe androany de donc zany rariva tsy maintsy madio ny foko tsy de zay loatra fa aza mitahiry aza tehirizina mitodi aingany eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy anala n'ilay fanotompo eo aminao de isehoan'ny fahadiovan'ny Kristy eo aminao mazavatsara zay ny dikan'zany a ny devoly tompoko tsy eo amin'ny présent tsy marina zany ny devoly tsy hoe eo foana zany de ndraindraytsika mieritreritra hoe tena zany ngamba ny tena tsy misy afa-tsy devoly ny fiainako de devoly daholo ny lasa mahazo tsiny am'ty problème atsika rehetrarehetra ty ny problème itsika mihitsy ny manokatra varavarana ndraindray ny fanakatonana ny varavarana de tsy misy afa-tsy ny finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy efa vita an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana iny rozy izy Jesosy efa nomena ny fahefana any an-danitra sy ny ty atany misy dikany angezany efa nomena an' Jesosy ny fahefana de alao le tompon'ny fahefana no hiasa eo amin'ny fiainanao raviny amaranako azy tadio fa mila miorina foantsika eo am'zay asa-pamonjeny Jesosy zay tsika manana ny faly ame tsika mifaratsy itsika fa tsy excuse anefa n'zany mariny zany mila ekeny zany tena mila ekeny zany fa rehefa mekeny zany tsika miseho eo amitsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary miseho amitsika rehefa miaikytsika fa voave miaikytsika fa voaony miaraka tamin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana de mila ekekytsika koa fa Kristy ny velonatsika izy ny manetsika atsika indray izy ny manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony eo amin'ny fiainatsika de mahereza mpanjiny mandrakariva ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny voninahitra ho an' Jesosy rerany amen.